Miarabanareo amin'ny anaran'ny tombontsika riavana manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Kolosianina toko fahatelo. Kolosianina toko fahatelo. Kolosianina toko fahatelo. Hosingantsika manokana ny andininy fa 4:40. Kolosianina 3:40. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Andry havana. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Amen. Dao averin'indray mandefa somary lavalava ilay texte hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Amen. Ny afatra androany ry havana ho antsika fiangonana dia izao: manomboka anio tandremo ny mozika sy ny hira henonao sy hiraina. Manomboka anio tandremo ny hira sy ny mozika henonao sy hiraina. Ny fahamarinana voalohany arak'ity texte ity dia ny hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Ny olona ry havana saina mitandrina izay hira sy mozika henony sy hiraina, tsy avy hatrany dia hitenenana an'izany izy aloha, fa tenenina izy aloha hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Tsy ho vitanao zany mitandrina ny hira sy mozika zany, fa hoe io indray fahateretsain'ny pastera ry havana. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendreny rehetra. Raha jerena le contexte akaiky indrindra amin'ity tenin'ny Paoly hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo, dia eo amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahatelo hoe koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo. Ty texte ty ry havana, ty toriteny ty dia miantefa amintsika izay maty ny fahatsoana taloha, izany hoe maty ara-panahy, fa nandre ny tenin'Andriamanitra dia natsangan'Andriamanitra niaraka tamin'i Kristy avy amin'izany fahafatesana ara-panahy zany. Zay zany ty toriteny ty ry havana. Olona efa nateraka indray, olona efa natsangana ara-panahy, zany ty toriteny ty ry havana. Ary rehefa jerentsika ilay Kolosianina ao, Kolosianina 3:1 dia hoe koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'izay hitoeran'i Kristy, izay mipetraka eo tanànan-kavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Zany ny olona ilazana hoe tandremo ary manomboka izao ny mozika henonao sy ny hira hirainao. Olona natsangana tamin'ny maty, ary dia ilazaina hoe satria ianao natsangana tamin'ny maty dia miditra amin'ny tontolo vaovao, ary io tontolo vaovao io dia hoe tontolon'ny lanitra io ry havana. Tongotrao mbola ety an-tany, fa ny sainao sy ny fanahinao
efa miditra any amin'izany tontolony lanitra izany. Sainy ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'ny Kristy. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Aroako izany teny izany ry havana, hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Aoka izany hitoetra betsaka ao aminareo. Resaka tontolo idirana io ary tontolo ilaza. Tsisy resaka moraly io ry havana. Ary izay ny tenen'i Paoly amin'ny 9:5 Kolosiana 3:10 hoe koa voanoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Tsy manondro manokana ny hoe fijangajangana, fahalotoana, soratra masina, fanirian-dratsy, fieremana, fa ozy izy hoe tontolo anankiray izany ary fanaraka ireo, famatotro ireo. Fefa hoe ilazy, aza saina tsony izany. Torotenina tao anao izay efa natsangana tamin'ny maty, niaraka tamin'i Kristy izany ry havana. Ary vaovao mahafaly izany, vaovao mahafaly izany. Dia ahoana moa izany hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Na ny tanora na ny zokiny mainty hoe mihaino zavatra na mihaino hira en boucle ty. Dia io maraina atoandro hariva dia miferinao. Averenao an-tsainao maraina, atoandro, hariva. Izany tenin'ny Kristy manao hoe, izay tenin'ny soratra masina manao hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo, sainy any ambony amin'izay toeran'i Kristy, fa Kristy mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Rehefa ataonao maraina tsy hariva izany, miova ny fisainanao hoe miova ny fijerinao ry havanao. Ary rehefa hoe avelanao mandeha en boucle ao an-tsainao, izany tenin'Andriamanitra izany hoe koa avinoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany, koa avinoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany. Dia ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny firehetam-po, fanirian-dratsy, ny fieremana, izay fanompoan-tsampy izany, ilay sampy atakalinao an'Andriamanitra. Manasitrana anao izany, manafaka anao izany. Izany no afatra volamena ho antsika. Ary angatao ry havana ny fanamasina, angatao ny fanamasina ampatsiaro anao izany teny izany. Ao amin'ny Efesiana 5:5-7 aza jerena fa tadio fotsiny izay fa teny malaza be. Aoka ho fenoina ny fanamasina ianareo. Aoka ho fenoina ny fanamasina ianareo izy ny apôstôly Paoly. Ny afan'ny Efesiana sy ny Kolosiana mitovitovy. Pauliana nanoratra reo mitovitovy. Ato amin'ny Kolosiana ny Paoly tsy mba miteny aoka ho fenoina ny fanamasina ianareo. Fa eo amin'ilay toerana itenenany any amin'ny Efesiana, aoka ho fenoina fanamasina ianareo, miteny Paoly hoe aoka hitoetra betsaka ao aminareo ny tenin'ny Kristy. Mampitoetra ny tenin'ny Kristy ao amintsika égal feno fanamasina. Feno fanamasina mampitoetra betsaka ny tenin'ny Kristy ao aminao amin'ny fahendrena rehetra ry havanao. Angatao ry havanao, angatao ny fanamasina manomboko izao. Izay ny tsy vatantsika menakavy. Angatao ny fanamasina ampatsiahantsika izany tenin'ny Kristy. Maro ny efa nianarantsika tsy enjety teto. Fa satria io moa izany dia hoe ampiteny antsika, ampio a Jesosy, ampio a fanamasina hisaina ny zavatra any ambony, ampio a hifaly fefa miditra izany tontolon'ny lanitra izany, ny tongotro mbola ety an-tany, fa ny saiko sy ny fanahy misaina ny any an-danitra ary mangetaeta izany fionana amin'ilay tompoko izany ry havanao. Izany
angataon'ny fanamasina ampatsiaro anao reny teny hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety an-tany ety ambony tany ereko tahaka anao fa na dia levona aza ny nofoko sy ny foko a dia mbola hoe vatolampy ny foko Andriamanitra ary anjarako mandrakizay Andriamanitra tsy aza inona indray mandeha isa-taona fotsiny izany vaoka ny fanamasina ampisainanao an'izany dia tena hoe aniran'ny lanitra ianao aniry an' Jesosy ao an-danitra ao tsy efa miandry ianao izany aoka ny teny hitoetra betsaka ao aminareo ry havana amin'ny fahendreny izany hoe amin'ny hareny dans toute sa richesse misy soratra masina aoka ny fanamasina ampiatsianao teny mamy ohatra reny teny Isaia reny hoe satria malala eo imasoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako ianao ianao matsiaro ahilikilika io fanamasina dia ampatsiaro anao an'izany dia toetra betsaka ao aminao ny tenin'ny Kristy ary dia ampahery ianao zany ry havana ampahery ianao zany angataon'ny fanamasina jereo nge ny Isaia 43 eny Isaia 43 manko le teo eo amin'ny andiny fa 5 anisan'ny teny volamena ao amin'ny Isaia ty le hoe Isaia 43:25 ty raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zaho dia izao no mamono ny fahadisoanao no ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao angataon'ny fanahy masina ampatsiahanao ny teny Kristy sy efa napetrany ao aminao ary efa nanao tsy mety ianao ka manahy any amin'ny tsy mety tsy azahoanao famelan-keloka fanahy masina ampatsiahany hoe zaho dia izao no efa namono ny fahadisoanao tsy noho ianao fa noho ny tenako i Jesosy rehefa noho ny tena no amin'ny fahadisoanao fa tsy noho ianao ary ny fanahy masina mbola mampatsiahy hoe ary tsy ho tsarovako fahotanao tsy ho tsarovako ny fahotanao ay misotra fanahy masina mampatsiahy zany fa tsy ho tsarovanao ny fahotako fa menatra za mihitsy le mamela ny vadiko fa tsy manadino ny fahotany tsy anadino mandrakizay nataon'ny zanako tamiko na nataon'ny ray aman-dreniko tamiko ry havanao misaotra ny tompony amin'izany teny zany hoe aoka ny teny hitoetra betsaka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendreny rehetra dia hiditra amin'izay ianao na dia mbola ity tany azy amin'izany hoe tontolon'ny lanitra zay destination finalenao ary oka izany tontolon'ny lanitra zay destination finale zany oka izany no motivationnao ampitoetra be deaibe ny tenin'ny Kristy ao aminao hoy Davida hoe eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako manany amin'ny ampitso ianao ry havanao tsy fantatro raha mandeha makaiza ty fiainanao ty eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro iainako rehetra ary dia toetra ohatran'ny Jehova andro lava angataon'ny fanahy masina fa zao farany rehefa hita amin'ny fanahy masina ianao fa te hitoetra be ampitoetra be ny tenin'ny Kristy ao aminao ka ampatsiahivan'ny teny zavatra angatanao farany amin'ny fanahy masina dia hoe fanahy masinao mametoky ianao fa nininona teny omenao anio rapitso isan'andro mianina eo anatrehanao fa ho ankatoaviko izany dia ho feno ny fanahy masina ianao ary ny tenin'ny Kristy hitoetra be ao aminao amin'ny fahendreny rehetra ry havanao zay no fahamarinana voalohany amin'ny olona izay ilazana hoe eny ary enonao zany donc concrètement ahoana
tandremo manomboka an'io ny hirahirainao sy ny mozika zay a henonao. Miverina any amin'ny Kolosianina toko 7 isika ry havana. Hoy ny soratra masina hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo a amin'ny fahendrena rehetra, zay le tapany voalohany, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy. Dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana. Dia mifampianara sy mifananara amin'ny salamo sy ny firana. Fahamarinana faharoa ry havana dia zao: fantaro ny herin'ny mozika, fantaro ny herin'ny hira. Fantaro ny herin'ny mozika, fantaro ny herin'ny hira. Na mozika inona zany na mozika inona, na hira inona izy zany na hira inona, mirakitra hery iny hira sy mozika iny. Ary dia le fahamarinana faharoa dia manao hoe fantaro, zany hoe herin'ny mozika izany. Io ry havana mbola débat be ny amin'ity hoe hira sy mozika, fa ny hojerentsika dia hoe ny hira sy ny mozika sazan'ny olona zay efa nitsangana niarana tsangana tamin'i Kristy. Zay no miinteresentsika eto zany. Teny atao amin'ny olona zay efa niarana tsangana tamin'i Kristy, tsy ho an'ny olona jentilisa ao amin'izao tontolo izao tsy mahalala an'Andriamanitra akory. Zao teny zao ry havana. Ny mpandinika ry havana any ivelan'ny baiboly zany dia manamafy an'izany hoe herin'ny hira sy herin'ny mozika zany. Ary namperitreritra ry havana teny na mpandinika anankiray tany États-Unis tany dia hoe tena sarotra mianatra mozika, tena sarotra mianatra hira, ary tena sarotra mianatra mahafantatra sy mampiasa ny herin'ny mozika sy ny herin'ny hira. Tena sarotra ozy izy. Dia ny ohatra nalain'ity mpandinika ity tamin'ny enquête nataony dia ozy izy hoe any amin'ny Pentagone, ataontsika hoe ny ministre ny défense, ministère ny défense any États-Unis zany, any amin'ny Pentagone, 13 taona izy no manofana pilote de chasse amin'ireny avion de combat reny. 13 taona. Fa ao amin'ny Pentagone ry havana 15 taona izy a manofana chef de chœur, chef d'orchestre ho ampiasainy amin'izy miaramila. Ilazana zany hoe masaropady sy ny fahalebiazana zany hoe herin'ny hira sy herin'ny mozika. Fa tena misy ry havana sarotra manazava azy, fa mazava be fa rehefa mihaino azy tsika dia misy hiro ohatrany hoe mandrofotra atsika, manandratra atsika ho aiza na mitondra atsika ho aiza, fa misy hery ry havana. Dia manafatra ny soratra masina hoe nareo efa niarana tsangana tamin'i Kristy dia hoe mifampianara, fampianatra tsika zany, mifananara amin'ny salamo sy ny fira. Fa inona mahatonga azy teny an'izany ry havana? Raha jerena amin'izao androntsika zao zany dia hoe amin'ny salamo sy ny firana, dia hoe io salamo io ary misaotra an'Andriamanitra ry havana ny amin'ny vina sy ny
tolosaina nomeny FJKM lasa manisy hira reny salamo reny ankehitriny fa tena hoe fampiarana concrètement ny amin'ny hoe mifampianara ary mifananara amin'ny salamo sy ny firana salamo sy ny firana concrètement ny azo antoka indrindra amin'izao fotoana izao ho atsika FJKM mariavana dia ny firana FFPM ny firana hafa mbola misy hira mampisalasala fa rehefa miteny ny soratra masina koa mifampianara ary mifananara amin'ny salamo sy ny firana dia le firana FFPM mariavana azo antoka na ny feoany azo antoka na ny tonony ary azo antoka fa hira sy tononkira avy amin'ny fanamasina reo riavana fa rehefa hoe azo antoka moa zany le feokire rehefa hoe azo antoka le tononkire avy amin'ny fanamasina dia satria riavana koa hoe azo antoka aloha le mpamorokira olona nanana fiainam-pibebahana olona nanana fiainam-pibebahana ary olona tena hoe fenon'ny fanahy mandrakariva ny fiaina tanareo moa zao le jerentsika le 518 le 518 zay somary tiatsika tanareo zany enao zany fampianatra fahitanao goûter any trano nanao anniversaire dia somary ajanona amin'izay le ambondrona zany zay tsisy maharatsy any ambondrona fa ajanona fotsiny izy zay dao tsika iaraherany 518 ary zay le izy rehefa mifaha eo amin'ny anniversaire eo na ny fivoriam-pianakaviana eo fe raha koa le tsy miseho amin'ilay fa izy akoa zay koa nge mba mivavaka e fa aloha mba eniko ely miboto aloha tia zay le izy le namorona an'ity ry avana jereko le biographie any zay le hoe Charles Gabriel zay tena anglisy le izy olona ny aina tamin'ny 1856 ka tamin'ny 1932 dia hoe tena men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izy amin'ny famorona-kira ary ty 518 izy ny namorona azy ary ty 518 tia entre isan'le 7000 à 8000 hira ny firon'ny Charles Gabriel riavana zany tena hoe olona nanokana ny fiainany ho an'ny firana zany zay le izy ary io rehefa hoe ampitoerinao betsaka ao am-tsainao sy eo am-ponao hoe rehefa vita ny asako ety ka ny fanahiko raisina ery miara-mitoetra aminao tomponay no asambarako mandrakizay tsy ho hirahira fotsiny zany e fa fantatrao miomana ianao rehefa vita ny asako ety ka ny fanahiko raisina ery miara-mitoetra anao tomponay no asambarako mandrakizay rehefa ataoko velomany ety ka azoko ilay paradisa ery sady mahita ny tavan'ny ray no asambarako mandrakizay ataovy amin'ny bokla nge zany tsy atahotra ny fahafatesana tsony ianao e tsy atahotra hiala nyity tany ty tsony ianao e ary ianao indray ny teny hoe za mihitsy le mpiainao nysososy zao taloha fa avianao ampiainoko hira satria izy ny soratra masina hoe ny olona ny ara-natsangana tamin'i Kristy dia mifampianatra sy mifananatra amin'ny salamo sy ny firana olon'Andriamanitra vontony fanahy no manoratra an'ireo hira azo antoka ato ny firanantsika ireo ry havana ary raha ny votoatiny ary raha ny votoatin-kira dia faran'izay tsotra ny zavatra hitao hoe hira manandratra ny voninahitr'Andriamanitra tsy ny fahalehibiazany ihany tamin'ny nanorenana izao tontolo izao ny lanitra sy ny tany tsy ry havana tsy zany ihany fa miseho indrindra izany voninahitr'Andriamanitra any teo amin'ny azo fijaliana raha te hahafantatra ny voninahitr'Andriamanitra ianao dinio ny voninahitry ny azo fijaliana sy ny fandresena tao ry havanao zany ireo hira ao amin'ny firana FFPM mareo ary asaina hoe fampianatra sy mifananatra amin'ny salamo isika ry havana
satria ireo hira reo a sady mananatra an'Andriamanitra ireo no manandratra n'le olona mihira azy any amin'izany tontolony lanitra izay hipetrahan' Jesosy misy an'Andriamanitra zany ry havanao. Zany reo hira FFPM reo. Ary zany no asaina hoe asain'Andriamanitra hoe ampitoeritsika be dia be manomboka izao ao amin'ny journée atsika e. Tsisy miteny ianao aza menao nambondrona. Fa raha hoe mifampianatra tsika ka mifananatra hoe andao hifampianatra sy fampiaino, salamo sy firana, tsisy hira hafa intsony ao amin'ny fiainanao ry havanao. Tsisy hira hafa akoatran'ireo intsony izay hita amin'ny fiainanao. Fa dia hira manandratra ny voninahitr'Andriamanitra, hira manandratra anao ho any amin'Andriamanitra, hira mitaonanao ho mpandresy, tsy ho mpandresy aloha amin'ny fizahan-toetra, tsy marina zany, fa ho mpandresy ny fahotana aloha ry havanao. Zany mitao mansoratra masina antsika, antso amin'ny fibebahana ty baiboly iray manontolo ty ry havanao, antso amin'ny fibebahana. Ary zany ny fankalazantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ary efa mihira firany FFPM ianao ry havana, mideran'Andriamanitra, mideran'ny fahasoavana. Tonga amin'ny teny Paoly amin'ny tapany fahatelo izay tsy mety sotradratsika hoe mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponao ho an'Andriamanitra. Mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponao ho an'Andriamanitra. Zany hoe mideran'Andriamanitra ianao noho ny fahasoavana. Ary mananantony irainy ianao, irany ianao dia hoe fahasoavan'Andriamanitra. Ianao izay natsangana tamin'ny matiny matsiaro ny lavaka, ny aty lavaka izay nampiakarana anao, matsiaro ny ota izay namelana anao ry havanao, mideran'Andriamanitra ianao. Ary garantiseko aminao, tsy te handindy izany ianao. Tsy te handindy izany ianao. Fa ianao mandio dia tonga amin'ilay tenin'ilay mpandinika anankiray izay hoe tsy ora fa mifanahy no mampihetsika anao, ary tsy ora fa mifanahy no hoe nanome no hira izay mampihetsika io. Fa ny fanahy ry havanao manandratra ny fanahy, manandratra ny fanahy any an-danitra, fa tsy mampihetsika an'ilay olona io ry havanao. Ary rehefa mampihetsika an'ilay olona ianao, mampihetsika ny tenany ianao, mampihetsika ny filany ianao. Ary izay ny mazava-dehibe n'ilay hoe mifampianara amin'ny salamo, mifampianara amin'ny firana, mampiditra anao, manandratra anao any amin'izany tontolony lanitra zany io hoe. Fa rehefa tsy hanao an'izany ianao dia mbola mitoetra, ary mampalahelo be ianao. Mitoetra amin'ny tontolo ety an-tany sy ety amin'izao tontolo izao zany. Atenaiko ry havana fa amin'ity 2020 isika hanana conférence lehibe amin'izay momba ny hira sy ny mozika ao amin'ny baiboly, ary sahaza ny fiangonana. Ary hitanareo hoe miresaka le herintsika, resaka le herin'le hira, le herin'le mozika. Taditsika Saoly, Saoly nandefasan'Andriamanitra fanahy ratsy, nandefasan'Andriamanitra fanahy ratsy. Dia nantsony Davida mitendry harpa, izay no nandroaka an'ilay fanahy ry havana. Tsy le harpa, tsy hoe andeha haka harpa zany, haka lokanga rehefa misy demoniaka tsia. Fa i Davida ry havana hoe maka mitendry harpa eo anatrehan'ny Saoly io, efa voatokana ho mpanjaka izy, nefa natokany Samuel ho mpanjaka izy. Dia efa hoe nahazo ositra manokana tamin'ny fanahy masina Davida. Ary izay fanahy masina izay no niasa tao amin'ny Davida sy tamin'ilay hira sy le harpa. Ary lazaiko anareo fa tsy hiran'izao tontolo izao nataon'i Davida ry havana. Zany le herin'le mozika zany, zany le herin'le mozika. Zay zany ny fahamarinana faharoa, hoe fataro ny herin'ny mozika, fataro ny herin'ny mozika. Fahamarinana fahatelo farany ry havana dia zao: raha tenenina sy tenenina ianao hoe fantaro ny herin'ny mozika, fahamarinana fahatelo farany
dia zao ny devoly ry havanao dia mahafantatra ny herin'ny mozika sy ny hira. Zay mifahamarinana fahatelo. Ny devoly dia mahafantatra ny herin'ny hira sy ny mozika. Ary io no ampitahan'ny kristianina maro, io hira sy mozika io. Ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, ny devoly ozy izy a, ny anaran'ny devoly, ny asan'ny devoly dia anti-kristy, anti contre zany. Anti-kristy izy ozy izy. Fa zao niova ny fisehan'ny devoly na niova ny fisehony matetika amin'ny anti-kristy azy ry havana. Tsy dia hoe systématiquement izy mitarika ny olona hanao tromba, tsy hoe systématiquement azy mitarika ny olona iompy kalanoro, fa miditra aty am-piangonana izy. Ary miditra aty am-piangonana izy amin'ny alalan'ny hira sy ny mozika ry havanao. Satria fatany tsara fa tsy misy fiangonana, fatany tsara fa tsy misy fanompo-pivavahana, tsy mampiasa hira sy mozika, ary fatany tsara ny herin'ny mozika sy ny hira ry havanao. Izy mahafantatra. Sika angamba mety tsy mahafantatra ry havana. Ary dia amin'ny alalan'ny hira sy mozika izy no miseho ho Kristy ao am-piangonana nefa devoly. Amin'ny alalan'ny hira sy mozika izy no mamitaka antsika izay efa hoe niara-natsangana tamin'ny maty tamin'ny Kristy ry havanao. Raha vao marika areo ny tenin'ny soratra masina hoe mifampianara sy mifananara amin'ny salamo sy ny fiarana. Ino manko ny tena voasana atao amin'ilay fahamarinana faharoa. Fa amin'ilay fahamarinana fahatelo le iresaka ny antsoina hoe tononkira-panahy isika. Le hoe tononkira-panahy. Le tononkira klasiana hoe évangélika. Le tononkira lazaina hoe hira fitoriana, ny filazantsara. Ry havanao, ry havanao. Misy tononkira hoe klasiana hoe tononkira-panahy. Nefa ambara amintsika fiangonana klasiana hoe tononkira-panahy. Nefa mahafaly devoly. Tononkira klasiana hoe évangélika, ary tsy mifananklasiana zavatra hoe évangélika ry havanao, ma hoe tononkira araka ny fanamasina an'io tononkira io na ny hira io ry havanao. Misy tononkira klasiana hoe tononkira-panahy nefa mahafaly ny devoly. Nisy marary ry havana ny sana tany amin'ireny toby ireny ndray mandeha. Mario kely fa tsy tronoko hoe toby taiza. Fa nisy marary ny sana tany amina toby ry havana. Dia fa mibebaka le olona, fa mibebaka le marary. Dia hoe alohan'ny ametrahana tanàna taminy dia ozy izy le misy eo amin'ilay toby olona mandiha etsenaniny etsy. Dia ozy izy le démoniaka nahitan'le hira sy mahitan'le olona mandiha. Zay aza mbola ambenatra tanana zany aloha ka alosa hiara hira ery. Le devoly zany faly mahitan'le hirana dia te hitsinjaka miaraka tamin'le olona tao amin'ny tompim-pifoazana. Réalité zany ry havanao, réalité zany. Ary tena hoe mampitandrina antsika ny fanamasina amin'izao andro farany izao. Fa maro ny zavatra ho sandohan'ny devoly ry havanao. Ary ny olom-boafidy maro ny ho voafitaka ry havanao. Satria le fionkira mandiha dia hozy izy le démoniaka hoe aleo koa zay aloha aleo koa zay.
mba handihany. Zay le hoe mila mitandrintsika ny amin'tony hoe tononkira klasiana hoe tononkira-panaty io. Misy hira-pifoazana riavana any ny tonga de resahana manko. Misy hira-pifoazana riavana zay ampiasain'ny fifoazana, za tsy miteny hoe fifoazana izy, fa misy hira zay ampiasain'ny fifoazana nefa tena hoe hira avy amin'izao tontolo zao, gadokira avy amin'izao tontolo zao. Ary io gadokira io matetika gadokira ahitany tononkira milaza falotona, favetavetana ary fitondran-tena tsy mety. Ary le gadokira, le hira lazaina hoe tononkira-panahy, klasiana hoe tononkira-panahy mapetsika filana na zay mira na zay mandihana. De ozy izy le ray aman-dreny zay mpampianatra fifoazana eto Madagasikara. Ozy izy le ray aman-dreny pasteur mpampianatra fifoazana eto Madagasikara. Tsy fantatry ny olona ozy izy fa hoe misy hira fanaovana adalana any amin'ny faritra ohatran'izao sy faritra ohatran'izao eto Madagasikara. Misy hira fanaovana adalana any amin'ny faritra ohatran'izao sy ohatran'izao eto Madagasikara. De hoe ampiasaina ho hira fifoazana. Za tsy miteny hoe fifoazana izao ah. Zay le izy. Ary nareo ngamba malala no za malala n'ity hoe kawitry ity, malala ny Jerry Marcos, nareo malala no za moa mandinika de mitantara. Misy gadokira ampiasain'ny fifoazana riavana, misy gadokira ampiasain'ny fifoazana, de le gadokira ny kawitry tso zao ianao ve de ino fa hoe izy devoly ala am'zany. Zay le mahafaly ny devoly zany riavana. Ary zay ny tenena amin'ny Paoly hoe tandremo itononkira-panahy io, tandremo itononkira-panahy io. Fa rehefa tsy tononkira avy any fanamasina marina io de tsy taonanao avy any an-danitra, fa tononkira-panahy de hoe fanahy antikristy no miasa ao amin'izany hira zany, ary zany fanahy zany arakaraka ny enonao io en boucle no itaonan'io no taonanao ho any amin'ny cielo riavana. Farana an'izao teny zao atsolava loatra. Ozy izy ny tombo amintsika raha fehezina de hoe tandremo hoe ianao zay efa hoe nampidirinao amin'ny tontolon'ny lanitra, tandremo manomboka an'io ny zavatra irainao sy hoenonao, ary ho tanteraka ao zany fitandremana zany, ary asoanao zany fitandremana zany. Raha ohatra ka hoe voalohany indrindra ampitoerinao be de be ao aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahendreny, ary miaraka amin'izay de hitoetra amin'ny fafenon'ny fanahy masina mandrakariva ianao ho aminao fahasoavan'ny tompo ry havana. Amen.